aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsara fiarovana ny olon'Andriamanitra. Tsara fiarovana ny olon'Andriamanitra. Tarafitsika ato amin'ny mofinaina voalahatra anio. Ato amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, ny andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo izany. Tsara fiarovana ny olon'Andriamanitra. Zany no asongadin'ilay tononkira maneho ny asa-pahasoavana nataon'Andriamanitra teo amin'ny Davida fa izay. Asehony Davida tao anatin'izany tononkira-panahy zany fa tamin'ny ady rehetra natrehany dia niaro azy Andriamanitra. Aseho zany fa tononkira maneho manamarika ny zavatra nitranga manokana teo amin'ny fiainan'i Davida mpanompon'Andriamanitra ity tononkira ity. Asehony Davida ao anatin'izany lay fanafahan'Andriamanitra azy tamin'ny tanan'ny fahavalo, tamin'ny tanan'ireo izay niady taminy. Ao ohatra ny amin'izay niatrehany Davida any Saoly mpanjaka fa izay, fa ao ihany koa ny anambarana ny nanafahan'Andriamanitra ny Davida sy ny olony teo anatrehany fahavalo samihafa toy ny Filistina, ny Moabita, ny Siriana sy ny sisa. Ambara ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny fa niandany tamin'Andriamanitra, niandany tamin'ny Davida Andriamanitra. Andriamanitra no niaraka taminy hatrany. Tamin'ireny rehetra ireny dia aseho fa tsara fiarovana i Davida, tsara fiarovana ny olon'Andriamanitra ary nialoha azy tamin'ny ady rehetra nataony Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy arak'izany no nipetraka teo amin'ny toeran'ny Davida, niady ho an'i Davida. Tonga fiarovana ho an'Andriamanitra, ho an'i Davida Andriamanitra, ary tamin'ireny dia toa izy Andriamanitra mihitsy no niaro an'i Davida, toa izy Andriamanitra mihitsy no niady, toa tonga tongotra handeha tahaka ny an'ny deravavy ny Andriamanitra ho an'i Davida, toa tonga fiarovana toy ny vatolampy sy apinga ho an'i Davida Andriamanitra, toa tonga tanana afaka niady, afaka namaly ny fahavalo ka nanenjana ny tsipika ho an'i Davida azy Andriamanitra. Hita teo arak'izany fa miady ho an'ny olony Andriamanitra. Hita teo fa tena Andriamanitra mihitsy no manohitra ny fahavalon'i Davida, ka miseho zany fa izay miady amin'ny Davida, izay miady amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia miady amin'Andriamanitra ary manohitra n'Andriamanitra izay miady amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Miariary arak'izany ry avako ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa tsy ny alehibiazanao akory no zava-dehibe, fa ny fomba an'Andriamanitra anao no mampalehibe anao. Tsy anao akory no goavana, fa ny fiadivan'Andriamanitra ho anao no mampagoavana anao. Tahaka n'izay niadivan'Andriamanitra ho an'i Davida no nampalehibe an'i Davida. Ianao dia tsinotsinona ihany fa raha rehefa misy an'Andriamanitra dia tonga mahery sy fanjakana tsy azo ozongozonina izay miandany amin'Andriamanitra. Rehefa tsy manana an'Andriamanitra ny olona dia bitika ary tsy mahefa na inona na inona, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra kosa na dia bitika aza dia tonga fantsona lehibe hanambarana ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'izao ady iombonana amin'ny Covid-19 izao, amin'izao ady iraisana amin'izao tontolo izao, ho tsapanao, ho tsapan'ny mpino sy ny olon'Andriamanitra rehetra fa tsy mitovy ny fomba hiatrehan'ny mpino ny ady
tsy mitovy ny fomba hiatrehan'ny mpino ny aretina amin'ny izay hiatrehan'ireo izay tsy mino, tsy mba manana fanantenana, tsy manana sy tsy manantena fiarovana, fa hafa raha samy hafa ny fanantenan'ny mpino miaraka amin'Andriamanitra. Mampahery anao ary ry havako izany tenin'Andriamanitra izany, hitondra famelomana ao anatinao, fa tsara fiarovana ny mialoka amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ny anaranao Andriamanitra izay miady ho anay. Ianao izay efa niteny fa Jehova hiady ho anareo, fa ianareo kosa angino. Indray mametraka eo ambany fahasoavanao ireo mpino, ireo kristianina miatrika ady amin'ny aretina, ady amin'ny fahafatesana, ady amin'ny fiainana, ady amin'ny endriny maro samihafa ka tonga manana fahavalo goavana. Ianao Andriamanitra hiantsehatra, ianao Andriamanitra ho tonga vatolampy fiarovana sy hampinga ho azy ireny. Ianao no hanenjana ny zanatsipikany, ianao no tongotra hampandeha azy faingana tahaka ny andera vavy. Ry Andriamanitra Rainay Masina, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.